faly miarabantsika tsaray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsiraray avy ary ny etaeta sy ny fifantohana eo amin'i Jesosy sy irery ihany. Ndao tsika hitehaka mafy be an'Andriamanitra aloha. Alleluia. Dia rehefa vita izay tehaka izay dia ara-poanao akaikinao. Faly mahitanao androany hoe tain'i Jesosy ianao. Ho voatato koa ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa ao anatin'ny famaraparanana ny taontsika amin'ity taona iray ity izay tena niazakazaka tokoa. Mbola io ianao io, isaorantsika an'Andriamanitra izany. Ary maniry koa raha miara mamita sy mankalaza an'Andriamanitra tsika amin'ity faran'ny taona ity. Raha ohatra ka tsy ataoko hoe niara nankalaza ny Krismasy satria velonaina daholo tsika. Dia manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay. Alohan'ny amakitsika ny salamo, fa 500 izay salamo farany eo amin'ny salamo, izay manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra, izay manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia raha tsika manadatra azy sy manome voninahitra azy dia ndaontsika hitsangana. Ndaontsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fahatsarany sy ny amin'izay fahalehibiazany izay. Mbola niaro izy, mbola nitantana izy, mbola nanome tombonandro izay ataoko hoe 580 andro isaky ny andro mihodina. Dia nanome fofinaina sy ny fahavelomana izy, nanome ny hery sy ny tanjaka nahafahana namakivaky ny andro tsirairay avy. Nitahy izy tao anatin'izay. Mety nieritreritra ianao hoe tena banga be natao hoe nisy fotoana nahatsapa tsy fahampiana. Mety fahatsapana ihany izany. Fa teo foana Andriamanitra ilay fahafenona izay nanome ny aina ho anao. Na izay fotsiny ary dia efa ataontsika hoe tsy voavidim-bola satria miantoka ny tontolo andronao ray manontolo raha mbola velonaina ianao. Miasa ny atidoha, miasa ny tenanao manontolo, mbola afaka namakivaky ny tontolo andro rehetra. Ary tsy ho vidim-bola noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny amin'ny famindrapony. Dia ndaontsika hivavaka. Asalato ny tananao dia sokafo ny fonao. Tsy ho amin'ny mplivava, tsy ho amin'ny tsianjery, tsy ho amin'ny firana, tsy ho amin'ny fahazarana, fa ho amin'ny fahatsapanao lalina tokoa. Fa raha tsy Andriamanitra dia tsy teo ianao. Izy no mbola manome ny aina, izy no mbola mitahiry, izy no mbola miaro. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso anao zay eto amin'ity toerana ity satria nomenao an'izany fahafahana izany androany amin'izao ora sy fotoana izao. Noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindraponao, izay anaratanay anao sy hanomezanay voninahitra anao. Satria ianao ilay tompon'ny aina, ilay tompon'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra tsy toa, ilay velona mandrakizay, ilay manome ny fiainana, manome ny fahavelomana, manome ny hery sy ny tanjaka ho anay tsirairay avy andray. Mbola fahanay miray fo sy miara-manaiky, fa tsisy afa-tsy ianao ilay Andriamanitra tokana mendrika omem-boninahitra. Misaotra anao izay ny amin'ny tsirairay avy, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny zavatra rehetra izay nilalovana, ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Dia hoy ianao hoe tsara avokoa, ka tsisy lavana,
tsy tokony ho lavina fa raisina amin'ny fisaorana. Ary ianao ihany koa no mbola manambara fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anay tsirairay avy reto. Indro izay manatitra sy manandratra fisaorana anao, ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany, ilay Andriamanitra be voninahitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra afaky ny anapaka sy masy mandidy amin'ny fahefanao, ary ilay Andriamanitra mendrika, ilay Andriamanitra tsara sy mpanao tsara eo amin'ny fiainany tsara avy. Ny aminay tompo indraindray mety mahatsapa, na mety mahita, na mety mandre, ary mihevitra zany ho tsy mety na miendrika zany ho faharatsiana noho ny amin'ny fihevitray, fa ianao no mahita sy mandamina ny zavatra rehetra ho anay tsirairay avy. Zao dia miantso anao zay mba aoka ho feno anao tokoa ny momba anay rehetra, mba ahafahanay mahita zay hitanao, mahatsapa zay tsapanao, tsy mahita fa tsy ny fahatsaranao manoloana an'izay zavatra rehetra, tranga misy na zay iainana na zay atrehana. Dia aoka Tompo, ny fahafenonao sy ny fanotronanao no ameno sy anarona anay tsirairay avy, ary anarona nyity toeranyity amin'ity androany ity indray. Raha mety ianao Tompo, ary mino azy fa mety ianao satria ny teninao no manambara fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia afovoany ianao, ary misaotra ny amin'ny fanatrianao, ary misaotra ny amin'ny voninahitrao. Aoka ianao no manga ny tsirairay avy indray amin'ity anio ity Tompo, amin'ny alalan'ny fanainao masina ihany koa, mba hatsapanay sy andrenesanay marina ny fanatrianao, hatrany tapindoha anay ka hatrany am-paladia anay. Dia aoka Tompo ho tena anomezanay voninahitra sy anandratanay anao. Aoka ianao no anapaka, aoka ianao no anjaka, aoka ianao no aneo ny fahefanao sy ny herinao, ary zay rehetra tsy araky ny sitraponao indray androany Tompo dia aoka tsy hanatoerana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Ny fanainao masina anao ka hanampy anay sokafan'ny masom-panahinay sy ny momba anay rehetra, mba hifantoka sy hevitra ny amin'ny ara-panahy tokoa zahay, fa tsy ho amin'izay tsapany nofo na amin'izay mety feo rehetra ateraka zany ato anatinay. Dia aoka angina avokoa fa aoka ny feo avy aminao Tompo no hipakatra ny ponay, fa izany maneho fahamarinana sy fanambarana mba ho fiainana, ho tonga fiainana ty anatinay. Dia misaotra ny amin'ny planinao zay mendrika sy mety, misaotra ny amin'ny fanatrianao zay mapety anay tsirairay avy, ary tsisy tonga lafatra mihoatra zany dia ny eo amin'ny fanatrianao, ary mbola afaka misitraka izany zay androany. Ho anao ny dera sy ny hatsara ny voninahitra mandrakizay ilay Andriamanitra tsy toa, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiaka mapetsika ho an'i Jesosy any. Alleluia. Vakitsika ny salamo fahadimapolo amby zato, irahantsika amireto na nomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Salamo fahadimapolo amby zato, hatramin'ny voalohany, andin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Salamo fahadimapolo amby zato, andin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Midera n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araky ny habeny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisin'ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, midera azy amin'ny zavamaneno tendrena sy ny sodina,
midera azy amin'ny kipantsona manendo, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehova. Alleluia, amen. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'izany salamo izany izay irahanay namaky, niraisanay fo fa ianao tokoa ilay mendrika ny dera, dia ianao no deraina sy asandratra eto amin'ity toeran'ity androany. Aoka ny tenanay ho ilay fanatitra velona masina ankasitranao, afaka anambara sy homendrika anambara fiderana anao na hatramin'ny bitika indrindra, satria afaka nideranao ny zavatra rehetra. Manam-pofinainy izay androany tompo dia toy izay hideranao, iakohaka eo anatrehanao sy ny fahalehibiazanao, eo amin'ny fahatsaranao, eo amin'ny fahaiza-manaonao. Mety tsy takatry ny sainay fa toy izay tompo manome voninahitra sy mideranao, raisy ny toeranao satria mendrika anao zany fideran'izany androany. Makasitraka indrindra eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Otsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy, ataovy mafy ho an'i Jesosy. Otsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy, otsika tena halleluja. Misaotra Jesosy, otsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy, fa vita soamantsara ty taona ity Jesosy. Misaotra any amin'ny tananao izay mitarika anay Jesosy. Tena tsy hainay mankasitraka tsy hankasitraka anao Jesosy, fa tsara ianao sady panao tsara Jesosy. Ty fotoana ity dia tsy avelanay ho verimaina Jesosy. Fa ianao miteny fa fahavokisam-pifaliana eo amin'ny fanatrianao. Tsy anaiky izay ho maimaina Jesosy, fa ho farananay amin'ny fifaliana Jesosy. Fotoana rehetrarehetra izay iranay aminao, hideranay ny anaranao, amezanay fankasitrahana Jesosy. Tsy menimeny zay Jesosy, fa hankasitraka anao foana zay Jesosy. Misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Antsika tia tananao any Jesosy. Hey, hey, ataovy mafy ny tenanao. Misaorany Jehova rehefa nahaiko zay rehetra, zay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehova, misaorany Jehova rehefa nahaiko. Aza misy adinoina, fitahindretra, fitahindretra. Misaorany Jehova, misaorany Jehova rehefa nahaiko. Zay rehetra atao anatiko, zay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehova, rehefa nahaiko. Aza misy adinoina, aza misy adinoina, fitahindretra. Izay mamela ny helokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ianao tsy hidinany andavaka, zay manana fandampo. Izay mamela ny helokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ianao tsy hidinany andavaka, zay manana fandampo. Misaorany Jehova rehefa nahaiko. Zay rehetra, zay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehova rehefa nahaiko. Aza misy adinoina, aza misy adinoina, ny fitahindretra. Izay mamela ny helokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra,
tia tanana mafy an Jesosy. Halleluja. Fizay mamela lazao ny elokao rehetra tsika rehetra natoerana zay mana ny aretinao zay manafitra zay manarina famindrampo sy fiantrananao tsika rehetra farana izay mamela lazao tsara ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretiko rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo sy fiantrananao Ianao tokoa no mamela ny eloko ay Jesosy. Ianao no nanasitrana ny aretinay Jesosy, ary ianao no mbola manasitrana an'izany. Sotra fa manarina famindrampo sy fiantrananay tokoa ianao Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Maro ny zavatra mety natrehana, maro ny dingana mety lalovana Jesosy, ny lalana ny tiavana Jesosy. Fa teo foana ianao Jesosy tamin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy. Tena tsy haniny tsy hankasitraka anao Jesosy. Androany izay dia tena hoe mangetaheta ny fanatrehanao Jesosy. Fa zava-poana izao fotoana izao, matiantoka fotsiny izay tonga eto. Lany fotoana, mety lany zavatra maro samihafa Jesosy raha tsy fantoka. Raha tsy tady anao Jesosy, ianao no tadiavina eto amin'ity toeran'ity Jesosy. Aza vela ho varim-bariana zay, aza vela ho distray zay Jesosy amin'ny zavatra maro samihafa. Ary amin'izay mety tabataba rehetra ny anatina ihany, zavatra mety hoe fanamelohan-tena, mety hoe alahelo, mety hoe rancune, mety hoe fahatezerana Jesosy. Dia apetraka eo am-pototry ny hazo fijalianao zany Jesosy. Fandroany zay tena hoe hisafidy ny hibanjana anao manokana zay. Eto zay Jesosy, andeha eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Mila anao zay Jesosy. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangetaetana ny fanaiko, maniriana ny nofoko, indro asandratroana ny tanako, tomitany may zay mitady orana, mihoatra noho izany no iandrandrako anao, dia hitondra fanatitra manipofony indray, manao le rano velona tompony ena sy fana. Tsika rehetrarehetra no etiakatra If I like you
fanaiko utafakamba na minawa wetu miakata tesojo wetwa inao teaita nova natsarani lanita Sintunya wania inao teaita nawa yatsarani lanita kaniti inao aitam yotsanye patan ifanaiku utafakamba na minawa tikinatoerany arilaza oeto miakatra oeto teaitanawa kanitina haitam yotsanye ifanaiku utafakamba na minawa Sotra fatafakamba aminao zay Jesosy no miteny fazay miray aminao Jesosy zay tafakambana aminao Jesosy dia tena matsapa an'ilay fiadanana Jesosy fiadanana zay tsy azony vola omena tsy azony mety hoe fahefana mety hoe posta mety hoe asa mety hoe ninina Jesosy zavatra ara-materialy Jesosy fa fiadanana dia mihoatra amin'ny fahalalana rehetra efa nomenao ato anatinay izany Jesosy zay raha hoe miadana Jesosy tsy hoe faly zay satria manam-bolana mety hoe manana zavatra hoe mety ny zavatra rehetra fa ilay fiadananao dia tena finapetraka ao ato anatinay fiadanana izay matory ao anaty tafitro inona mety olana Jesosy dia miadana zay Jesosy Jesosy ho terizy zay Jesosy ao aminao zay Jesosy na mety sarotra ohatra Jesosy ny lalana misy tony ianao tokoa nefa nyteny fa enta ny lalana makany an-danitra Jesosy fa mila misisika Jesosy tsy ny olona rehetra no ho any an-danitra Jesosy fa ianao nefa mahafantatra an'izay natsoanao sy novidianao amin'ny famindraponao Jesosy amin'ny fitiavanao Jesosy rao zay dia mbola mangataka hatrany Jesosy tany mafy zay ao anatin'izao famaranana ny taona izao zay Jesosy dia hifikitra aminao zay Jesosy tena hoe tamin'ny mafy zay Jesosy miarakitsika nasarotraza ny lalana makany makany adanitrany na
fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asaka anaty hoany na sarotra aza ny lalana makany andanitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asaka anaty hoany izao androsofo minona manolo tompo tsy emotao
manao ny fankasitrahana mandrakizay Jesosy. Anao mitahiry anay Jesosy, hatramin'ny farany zay Jesosy, miaraka aminao foana amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy. Anao miteny fa zay maty. Halleloja. Zay maty hatramin'ny farany ho vonjena ho teninao Jesosy. Mety maro mety ho mihazakazaka Jesosy, fa zay tehirizinao Jesosy no tonga any amin'ilay tanjona farany Jesosy, lanitra ny lova Jesosy. Raha an'izay dia manao fanekena aminao hatrany vaovao Jesosy, ahorinay Jesosy ny fanorantenanay, avaozinay zany Jesosy. Anao zay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy, anao zay hatramin'ny voalohany, anao zay ny andalana eny Jesosy, ary anao zay hatramin'ny farany Jesosy. Halleloja. Tena tianay ianao Jesosy. Mandava-tapitry ty taona ty hiatrika ny taona vaovao indray zay Jesosy, dia miaraka aminao foana zay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy, hatramin'ny farany. Itsika sy ianao Jesosy. Halleluja. Kotsika ary teny hoe tiako ianao Jesosy. Tiako ianao hoe tena mamiko hoe, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisany za, tsy hosoloko ninony nonely, fa hatramy farany atsika sy anao, hatramy farany. Tsika rehetrarehetra tena tiako ianao Jesosy. Tiako ianao hoe, ka zaho hoe tena mamiko ianao, tena mamiko hoe, tena tiako indrindra, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisany za, tsy hosoloko ninony fa hatramy farany atsika sy anao, hatramy farany. Halleluja. Barazatsika foko zay maminy foko ety. Afoko izay maminy foko ety, dia omeko anahy. Ao ay azy izao tontolo izao, zao tsy ara-minao. Nafaly ao nalahelo ao tofony anao, naray ao nany ao tsy lazanao, ity ao mivoa fanao, nao hatramy farany. Tiako e tiako e, tena mamiko ianao e Jesosy malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko tsy hosoloko ninony fa hatramy farany atsika sy anao, hatramy farany. Dia raha zay foko zay maminy foko aty. Afoko izay maminy foko dia omeko anahy Jesosy tontolo izao, zao tsy ara-minao. Nafaly ao nalahelo ao tofony ao, naray ao nany ao tsy lazanao, ity ao mivoa fanao, hatramy farany. Tsika mitondra nilaza hoe tiako ianao hoe, sady antony feo anao, tena mamiko hoe, tena tiako indrindra. Ataovy amin'ny fonao manontolo zany. Ianao halleluja, tsy atakaloko anizaniza Jesosy. Ataovy amin'ny fandisen-dahatra, fa hatramy farany
Ndao ventsika farany. Tiako tikanao Jesosy tena tena tiako indrindra alalany foko ianao Jesosy tia takaloko tsy hosoloko ninoni fa hatramy farany etsika sy anao lazao hatramy farany etsika sy anao Jesosy fa hatramy farany etsika sy anao lazao mafia hatramy farany etsika sy anao fa hatramy farany etsika sy anao hatramy farany ohatsika tia tanana mafy an Jesosy tafy mafy ny tiaka ao an Jesosy tsy tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra irery any Alleluia Alleluia tsika hitsangana vidividy kely fotsiny dia mipetraka amen androany ny zoma iarahantsika mamarana ny taona fa mbola misy rapitsy Alleluia fa rapitsy indray sabotsy indray famaranantsika ny taona misy dikany daholo zany ary misy antony daholo zany dia amin'ny semaine ambony indray sekoly mamarana ny taona raha any amin'ny école sy ny collège zany dia misy grand goûter ao amin'ny tontolo ara-panahy koa tsy diso anjara amin'izany zasenao amen dia tsika hisaotra an Jesosy sarobidiny fahatongavantsika tsara ray avy tonga eto androany mafy ny taona betsaka ny zavatra mifamaofao indraindray rehefa adivy farin'ohatry zao mihitsy ny ohatry mitady ilasy ny finoana miangavy ianao aza milasy zany tena marina zany tamin'izay mba 4 taona mba nanompoka an Jesosy dia tsy avela milasy zany ianao anisan'ny vocabulaire tena tsy mikonty eo mason'ny tompo le hoe je suis fatigué reo miteny zany hoe Seigneur je suis fatigué je suis fatigué quoi lo comprendo satria tsy tokony ho reraka zany ianao vao miresaka amin'i Jesosy ianao tokony tonga dia mahery marina le zany zao faraparany taona zao mbola afaka anao zavatra ny tompo nanontany ny zanako hoe tapitra ao izy ny taona dia tapitra ve ny jobily misy dikan'izay teny zay misy fanontaniana ao ambadika iza ny jobily ny tapitra ny ahoana fandehany fanamasina miovaliteny rapotona zao mivaliteny miny fanamasina hoe nanomboka tamin'ity taona ity ny jobily ok anao tsy mampahorian'le andro vitsivitsy sisa dia mitady tomany rery ohatrany efa heniko ohatry mitady tomany rery zany mantsy ianao io hoe firy andro sisa ohatrany tsy mitranga akory izy ny tsy niteny hoe hatramin'ny 31 fa hatramin'ny fotoana itenenany ambara-pinonao mbola valabla foana miaraka amin'ny promesse 2025 miara mitotony eo indray zany ndehantsika nofofanireny tanantsika vitsy reny ankalazao sy isaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo angoniny herehetra any anaty ataovy tahaka mbola tsy nisaotra ianao tsy mampaninona avy ireny isaorana arany zavatra rehetra mety efa nisaoranao asio fankasitrahana ny anatinao ho an'ny fahavelonaina somatsara no velomin'Andriamanitra ka mbola nomeny tombonandro so raha azy ny semaine vita indray teo semaine ny krismasy mety nisy ranomasy mety nisy vesatra mety nisy alahelo mety nisy souvenir ny tamberimberiny zavatra iangavikanao isaoro moa ny zavatra rehetra veloandriamanitra ikarakaranao any noavinao adiva ho vita koa ny mois de décembre mety manan-javatra maro tantaraintsika
Tsy voatery ho mahafinaritra avokoa fa Jesosy mampirisika antsika amin'ity takarivo ity. Mbola hisaotra azy amin'ny fotsika iray manontolo. Tsy amin'izay nahafinaritra ihany, fa amin'izay tsy nahafinaritra anao dia ho eto ampisaorana fotsiny. Fa izy ny mahalala sy manana ny hery sy ny fahefana ampitsimbadika izany ho tonga vavolombelona. Ndreto tsy mankasitraka sy misaotra anao ray amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny fifaliana, amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, misaotra betsaka ny amin'ny fisianao, ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fisehoanao. Ndreto izay nitarianao avy any amin'ny isa-tokantrano, ny andraikitra, ny asa mandrarà, ny zavatra mahatery maro samihafa tonga soeto amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao iany amin'ireo izay manaraka ny direkta manerana Madagasikara sy manera-tany. Anisan'ny mangatahana evangio tompo ny fiainany tsiraray avy manomboka amin'ity takarivo ity. Aoka ho tonga fotoam-pandresena ny fotoana andrenesana ny teninao. Ianao no anangana ny tsiraray avy miaramila tafajoro tsara, tsy mora milefy, tsy mora milatsaka, tsy mora raraka. Natao hiatrikady izay raha mbola eto ambony tany, fa natao handresy izay manana anao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen dia amen. Tiaka mafisika ho an'i Jesosy manasanao ahazo toerana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sady ahazo tomana ao amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vetrantsika dia hiditra ao anatin'ny votoatin'ny zavatra ny ran'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Tsarovy fa krismasy ohatr'izao dia nangetaeta ny magy. Ny tenin'Andriamanitra tsy ny teny hoe firy zareo fa tsika ny mamaritra hoe telo izy, satria nisan'ny kadô telo. Fa possible roa, ny anankiray name kadô anankiroa, dia ny anankiray name kadô anankiray. Dikazay tsy nisan'ny magy no resahako anao, fa nietaetan'ny magy ny ala avy tany a Babilôna 4000 kilometra hitady an'i Jesosy. Raha sy diso 1200 ngamana izay. Zasy ianao tsy 1200 kilometra vao hitady an'i Jesosy. Ataovy misy etaeta foana isan'andro. Fa rehefa tonga izy ireo dia nisy fifaliana tsisy ohatr'izany voarainy rehefa nijery sy nahita an'i Jesosy. Teraka tao amin'ny fihinanam-belona. Any manokana dia mahafaly ihany no tonga eto hanompo anareo amin'ny alalan'ny fizarana ny teny. Loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe manahaka ny fandresen'i Jesosy. Iresaka fandresena androany satria natao handresy ianao. Tsy natao ho resy izany ianao. Tsy natao ho raraka izany ianao. Tsy natao ho reraka izany ianao. Tsy natao ho lavo izany ianao. Mankasitraka ny amin'ny amaina nataon'ny olona ny ambadiky ny kamera any. Satria zareo eto manao amaina mafy be mihitsy. Iresaka momba ny fandresenao anie zahay. Iresaka momba ny fandresen'i Jesosy tokony miampita eo amin'ny fiainanao. Miresaka momba ny fandresen'i Jesosy tokony ho voarainao ho lasa fandresenao isan'andro. Amen. Fandresena voalohany iainan'i Jesosy avy hatrany dia hianatra isika raha avy hatrany tonga dia pratika. Tamin'i Jesosy nalaim-panahy nandresy ny fanahiny tsy fanarahana izy, na ny fanahiny tsy fankatoavana, na ny esprit de désobéissance. Mila resenao ny fanahiny tsy fankatoavana. Isan'ny tafiditra ao amin'ny fahafenoan'ny fandresen'i Jesosy vonona ho anao izany natao isitrahanao. Hebreo 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianany nentiny, dia mahavony izay alaim-panahy koa izy. Efesianina 4:2 izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Misy fanahy miasa mahatonga ny olona tsy mankatoa. Mety tsy ampoizy ny zanak'Andriamanitra ny fisiny io karazam-panafiana io, fa Andriamanitra manaitra ny zanany rehetra sy ny fiangonany amin'ity takarivo ity amin'izao akatiky ny famaranana ny taona sy ny fidirana ho amin'ny taona vaovao izao tandremo ny fankatoavanao. Misy fanahy miasa mba tsy hankatoa ianao, fa ny fanahy masina kosa manampy sy manosika ny fanapa-kevitra ao anatinao
mba ho tonga olona mpankatoa ianao. Toiziko amin'ny efesana toko 5:5 aminaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahan'olona miteny foana nareo fa zany zavatra zany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Jesosy dia naharesen'io fanahy io rehefa nentin'ny fanamasina nalaim-panatany amin'ny désert izy ka tonga teo anatrehany ny devoly nanolotra karazana fakapanahy. Fakapanahy voalohany fakapanahy madika vato ho tonga mofo, na anki hoe fakapanahy ampiasa ny fahefan'Andriamanitra ho amin'ny filany nofo. Fakapanahy faharoa, fakapanahy hitsambikina mba ho tsenainy ny anjelin'Andriamanitra, na anki hoe fakapanahy akafanahy an'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Fakapanahy fahatelo dia fakapanahy fiankofana atakalo ny fahefan'ny tany, mampitodika ny fiankorofana ho amina zavatra fankotra an'Andriamanitra. Ny fanahy ao ambadika ireo fakapanahy ireo dia ny fanahy ny tsy fankatoavana, manao ny fomba rehetra mba tsy hankatoavan'ny olona an'Andriamanitra. Modely azonao raisina amin'ity fifaran'ny taona ity hidiranao any amin'ny taona vaovao, amaky vakinao ny taona maro, ny fahafantaranao fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy io fanahy io resin'i Jesosy, ary ny fanresen'i Jesosy tsy lavitra fa efa eo aminao sy efa ao anatinao. Ka raha sendra mandalo eo aminao ny fanahy tsy fankatoavana, misy hery ao anatinao ahafahanao mandany le tsy fankatoavana, ampidiranao ny fiainanao amin'ny fankatoavana. Fiafaran'ity taona ity andresin'ny tsy fankatoavana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahafinaritra amin'ity lesona ity tsy hoe andresin'ny fahantrana ianao, andresin'ny tsy fisina, any amin'le tena fototra, satria ny antony ny mahatonga an'le fahantrana misy tsy fankatoavana hoe. Misy zavatra tsy hankatoavinao dia misy sitrapon'Andriamanitra tsy vita ao, dia misy loza mitranga ho azy ao, satria ny fiadanana ao ambadika ny fankatoavana ary ny loza manaraka ny tsy fankatoavana. Modely andresentsika tsy fankatoavana no ny ainan'i Jesosy tany amin'ny désert. Tandremo zany fa ny fampiasanao an'izay nomen'Andriamanitra ho amin'ny filana dia tsy fankatoavana. Ninninona voarainao avy amin'Andriamanitra ka ampiasainao ho amin'ny besoin-nao manokana, charnel, dia efa kotiny tsy mankatoa ianao zany. Ninninona fampiasanao teny nomen'Andriamanitra fa ampiasainao amin'ny kitaladala izy, satria ohatry ny eritreretao hoe raha zao zany misotro zava-mahafaty dia tsy hahafaty azy zany, dia ianao mihitsy misotro an'ilay izy. Zay zao izy fahadalana ny anaran'izany, satria tena Jesosy ny laza ary raha sendra tafasotro, zany hoe olona ny mampisotro anao fa tsy ianao ny mampisotro ny tenanao. Atsika ve tandremo fa ny fiankofana tambazana dia efa endriky ny tsy fankatoavana. Aza manao ninninona ho an'Andriamanitra toy ny miandry ninninona, hoe andeha iankohaka fa oriana fiankofana ho reto daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra manao azy zay tiany atao sy zay tokony atao rehefa tena hita ny fonao fa tena miankohaka marina aminy. Dikan'eo fiankofana aminy hitan'Andriamanitra fa tsy miankohaka ny amin'ny zavatra hafa ny fonao, fa tena miankina amin'ny Jesosy tanteraka. Zay no mahatonga le parcours mandalo tsisy moyen ianao. Ny parcours zéro moyen dia fanefena ny dépendance anao ho tena pure. Eny io tsara zany. Tsy amin'ny fotoana ny fahafenona ianao mianatra miankina amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ny fahafenona ianao hiatrika fakapanahy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ny fahafoanana, iny mihitsy ny tena mampety ny fisokafan'ny fo, tena hiankina amin'Andriamanitra hivela moyen. Eny mety zay zao ny formation ampandalovina anay, dia tsy haiko hoe mety tsy ho zay ny ampandalovina ianao angambana. Aleo asika n'izay remarque anankiray nota bene kely zay. Fa zavatra hitako aloha ao anatin'ilay ohatry ny tsisy nininy mihitsy, ohatry miamsokatra zany ny fanahinao ahita hoe sotr'Andriamanitra fa ny fanatrehanao eto. Rehefa be olona be, feno olona ao an-tranonareo, feno zavatra ilainao, zay jerenao, ilay irinao sy nofinofinao tanteraka daholo. Mijery tokotany ianao, lombory, giny, fe, rary, tongotry lery, fe. Ohatry hoe tanteraka daholo zay irinao rehetra.
fa milaza aminao marina, fa amin'ilay fotoana ohatran'izay ataonao tsisy mandeha, zay atsoinao tsisy mamaly anao, zay angatanao tsisy mivaly, ohatra mora mitodika any amin'Andriamanitra izay ianao amin'iren'ilay fotoana ireny, ampianaran'Andriamanitra anao fa tsisy hahavitanao akoatra azy rery ihany. Tsy misy mamitaka avokoa ny ambiny rehetra. Vola ve? Na ohatrinona napetraka eny tananao, lany ny anarany iny. Alefaka any amin'ny banky pastera, mikatona le banky. Ataoko amin'ny vola. Désolé, votre compte est manjavona. Jesosy ny fanantenanao, Jesosy ny rehetra ho anao. Anty fihefaran'ity taona ity, Jesosy ny hatafavoakanao, Jesosy ny hatafitanao, Jesosy ny manana ny moyen rehetra eo an-tanany tsy voafetra hatateraka an'izay rehetra mety mba hameno ny anjara fiadanana tokony manao. Io fanahy tsy fanarahana io dia ny asa namitaka ny Adama sy Eva dia voafitaka izy mivady. Zay manaiky an'io fanahy io dia lasa zanak'io fanahy io. Zay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo, zanaky ny tsy fanarahana, les enfants de la désobéissance. Mino fa ny enfants rehetra manatrika eto tsy les enfants de la désobéissance zany. Rakizy aza manaiko ampiasain'ny devoly zany. Rehefa maniraka ny ray aman-dreny aza manaiko ampiasain'ny devoly no! Devoly zay. Tsy ianao fa devoly. Fa mampiasa ny vavanao, tsy mampiasa ny feo anao. No! Ino? Tsy feo ana devoly fa feo anao. Fa le devoly mampiasa anao, aza manaiko ampiasain'ny devoly zany tsony. Na ohatry ny tsy takatry ny saina azy, mandehana fotsiny fa manomana zavatra Andriamanitra ho an'ny olona mpakatao. Faharoa, rehefa niatrika ny fitoriana teny isan'andro Jesosy, dia nisy karazana fanahy resiny. Le voalohany teo zany mila mandresy tsy fankatoavana vereno, mila mandresy tsy fankatoavana hoe. Zany hoe rehefa misy zavatra midona zany dia tokony ho tonga saina ianao hoe sao dia tadiavin'ny devoly tsy hankatondra ary zay. Zay fahatongavan-tsaina zay anampy anao, ahafahanao mivavaka mangataka hery avy ao anaty hoe ahoana moa no ahafahako mandresy an'ilay tsy fankatoavana. Ny fahatsiarovanao hoe Jesosy nandresy, dia izay fandresen'i Jesosy zay no alaiko hiainako. Raha nandresy ny fakapanahy ny tsy fankatoavana Jesosy, za koa afaka mandresy ny fakapanahy ny tsy fankatoavana. Manomboka androany tsy miraté zay 100%, manomboka maraina ka hatramin'ny hariva 100% l'obéissanceko. Zay io taona ho avy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Faharoa, rehefa nitory-teny Jesosy, nitory-teny finoana, dia nandresy ny fanahy zao tontolo zao. Ty lesona ity lesona tamin'ny nanombohan'ny HVKL 21 ans passé. Fa sain'Andriamanitra verina androany 21 ans plus tard, somary mixena kely amin'izay le izy, miaraka amin'ny mise à jour rehetra nandritra n'izay firy-taona tatoato izay, dia raisy tsara fa hanampy anao le izy. Fanahy voalohany mila resenao, fanahy ny tsy fankatoavana avereny hoe fanahy ny tsy fankatoavana hoe reseko hoe, avereny reseko hoe, avereny farany reseko hoe, amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa, fanahy ny zao tontolo zao tsy averina. Jaona 16:33 amin'ny anaran'i Jesosy. Zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana efa matoky za efa naresy zao tontolo zao. Jaona voalohany 5:4 amin'ny anaran'ny Tompo. Zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao, ary ny fandresena izay enti maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tahaka an'i Jesosy zany zasenao afaka mandresy an'izao tontolo zao. Inona le zao tontolo zao? Zao tontolo zao le misarika amin'ny fonao tsy fantoka amin'Andriamanitra, fa ho variana amin'izay firenitena sandoka asehony, toy ny mampitsiriritra anao zay tsy hanananao, hanadinonao zay misy eo aminao. Zay nga manisan'ny résumé faran'izay nazava-indrindra mombony hoe fanahy zao tontolo zao. Ny objectif ny fanahy zao tontolo zao dia havariananao. Mampiasa moyen be dehibe izy, fa azonao sakanana, azonao ioarana, azonao resena. Misy taontsika manokatra telefônina, manokatra Facebook, dia ny tadiavintsika dia hoe Bible personnalisée. Raha vao tsy mifantoka ianao mifarany amin'ny hoe chaussure avec talon haute vrai cuir. Satria hoentin'ilay fanahy zao tontolo zao anaty fahavarim-bary ihany ianao miala amin'ilay
tena nieritreretinao ampiasana an'le outil. Tsy Facebook ny olana, Facebook fitaovana. Ny antsa anie tsy olana e. Ny olona namorona ny antsa anie ka ny saina hoe ho mora tapahana ny heny. Tsy ho lanina koa raha bolonga kely iny tonga dia teo ambony volianao e. Ny ilaina mpamorona antsy. Misy miteny ao, taovy bolonga amin'ny pastera fa ho antsika. Tsy vitsy zany e. Ny énergie nucléaire ane ka tsara e. Mahatonga ny centrale nucléaire miproduire électricité à bas coût ambany be. Fa rehefa nanomboka ny ratsy ny sain'ny olona dia tsy nampiasaina ho amin'ny électricité ny énergie nucléaire fa nampiasaina ho amin'ny bombe atomika. Tsy ny outil ny ratsy fa ny olona mampiasa mety ho voasariky ny sain-devoly anapotika fa tsy manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra anangana sy anamboatra. Tandremo fa fanahiny zao tontolo zao dia hitondra fahavarim-barianana. Jaona 14:27 amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no nomeko anareo, tsy ohatran'le fanomezana zao tontolo zao no nomeko anareo. Zao tontolo zao zany ohatran'ny manome fiadanana sandoko zany. Zay ne mahatonga ny olona marainaka hatramin'ny hariva mankany amin'ny parky. Ohatran'ny misy fiadanana sandoko zany. Fa rehefa tenerinao hoe vavaka marainaka hatramin'ny hariva, lava loatra ilay fotoam-bavaka. Satria mbola tsy misokatra ny ao anatinao ahalala fa ny vrai fiadanana ilainao tsy any amin'ny fialamboly eritreretinao fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga soa ianao androany hariva. Amen. Toy izy kosa izy Jesosy. Le fiadanana omeny zao tontolo zao ny do tsika isaina ane manana moyen zany ianao. Amen zany. Ataoko amen zany zay. Amen. Tao raka izy manao vakansa, lasina reo menakavy. Vita ny vakansa. Ianao ve mitrehitra fa milamina daholo ny problème navelona tao ohatran'ny tany ampiasana? Tonga vany mpampiasa anao ty problème ty mila miva sa congé. Dia mitrehitra anao fa miverina avy anao dia lamina ho azy ny problème. Miandry anao amin'ny fiasana le problème. Miandro ohatr' izao. Io fa tafaverina. Bienvenuto. Welcome, willkommen. Sady misy raha lako zay tonga eto koa miaraka amiko izy le problème. Satria le izy tsy mivana tamin'ny herinandro ambony tsy maintsy nihitatra. Tena kaikinao Jesosy ny ilainao. Misy miaino ve? Iziko. Teny avy amin'ny Jesosy no mitondra fiadanana. Mba tsy tady fiadanana any amin'izao tontolo izao ianao. Enio tsara zafady, enio tsara. Mba hatao fitombotsoa anao ny tarihan'ny fanamasina anao tonga eto tamin'ity takarivo ity. Ny teny avy amin'ny Jesosy no mitondra fiadanana. Mba tsy tadiavanao fiadanana sandoka ety amin'izao tontolo izao. Raha ianao zany le miteny ohatra ny tena mila vakansa kely, ho voavitaka ianao. Za tsy miteny hoe tsy handeha vakansa ianao. Afaka mandeha ianao dia miverena. Fa tsy any ny ahitanao fiadanana. Fa ao amin'ny Jesosy. Ataovy azo antoka zany fa raha sendra mandeha vakansa ary ianao dia tsy manao vakansa ny fiainam-panahinao, ny fiainam-bavakao, ny communionao, ny famakianao tenin'Andriamanitra. Tsy hoe any Antananarivo manao an'ireny. Tsy izay ka. Tokony hanaraka anao any amin'izay alehanao ny asarobidy ny fijoroany sy ny firehetan'ny fiainam-panahinao. Fiadanana sentiment le etin'izao tontolo izao. Nafinaritra. Tena serviable be le serveur tan'ilay hôtely. Mahafinaritra e. Za te hilaza aminao fa misy tsara lavitra noho ny serveur iny. Jesosy no anarany. Mety mbola tsy hitanao ny hatsarany. Miangavy anao mba hitazana sy taratra. Fa misy tsara lavitra no izay asehoan'ny olona hiverina fa tsara. Mahatonga ny serveur iny tsara fanahy aminao, volanao ny tadiavana. Fa Jesosy tsy mitady ny volanao izy. Ny fonao ny ilainy. Tsy par intérêt no mahatonga ny Jesosy tonga hidina hiresaka aminao fa ianao mihitsy ny tiany. Halleluja. Zay le fiadanana tena renao mihitsy hoe fiadanana pura le avy amin'ny Jesosy. Fa tsy sarotsarom-piadanana satria client ianao. Mino fa mazava angamba zany. Tsy mampifantoka amin'izay nomen'Andriamanitra anao ny fanahy zao tontolo izao. Hiditra any amin'ilay atakin'ilay devolitsika mba hahafahanao manao contre-attaque miaraka amin'ny fandresen'i Jesosy dia tsy resy zany tsony raha ianao a. Amen. Zay efa resy dia tsy mandresy anao tsony. Zay efa resinao dia tsy maharesy anao tsony. Ny film efa nitenenao tsy jerenao tsony, tsy mikitikitika anao tsony amin'ity farany taona ity.
eo fa premier ny atsika tsy vavaka mba premier mba mitserijery film afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zavay lofotany ty voly 1 Corinthiens 2:12 anaran'i Jesosy fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao inareo zany fanahy fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Taotra mahentsika ty. Hitako tsara daholo nefa vitsivitsika ty. Mety tsara. Io fanahy zao tontolo zao io misarika anao tsy ahita zay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao, fa misarika anao hitsiriritra lavo zao zay ananany hafa seho any amin'ny télé. Tonga va le documentaire ataontsika hoe inona re tandrina be mantsy azo documentaire inona re ty mbola any amin'ilay faritra mantsika. Documentaire canadien dia mitantara zareo hoe le sirop d'érable vient de l'arbre l'érablier manana dia mijery ianao dia tena raha zao mananana ny sirop d'érable. Voaka etsy ianao misy farina 10,000 nefa enoia le omen'Andriamanitra ohatrany amaivano ohatrany hoe tsisy vitamine zany le vita gasy satria manino tratra amin'ny fanahy zao tontolo zao tsy fantoka amin'izay nomen'Andriamanitra. Io fanahy zao tontolo zao io miara-miasa amin'ny fanahy fitsangatsangana satria io fanahy zao tontolo zao io mampitodika an'ilay olona ohatra mitaditady olona hafa akoatran'izay efa ao an-trano. Za mahita fa manomboka fantatra amin'izay fika nofany sy fika antitra efa verimberina izy tsy manana zava-baovao Andriamanitra ny tompony zava-baovao Jesosy andreny efa tonga dia nitondra testamenta vaovao fa ny devoly tsy nitondra fakapana vaovao zany satria ny créativité avy amin'ny créateur. Ianao zany tsy tokony ho nigo atrape nigo amin'ny teny frantsay efa fantatra zao hoe fandrika dia mbola mijoboka ihany nefa tsy mahasoa anao. Ianao ne tsy totozy tambazana fromage ianao tsara ty fanoarana ty dia manao maina tsara daholo. Ianao tsy totozy tambazana fromage fa ianao amin'ity taonty anokatra izinina palao fromage mandroaka totozy. Tsy haiko raha mazava ve zany ny tsy fifantohanao dia misy fanahy miaso tsy mampifantoka anao. Mandeha zao le fiankofana siderana tao dia misy fanahy zao tontolo zao miteny aminao ianao zao tsy mahay mihira akory fa nga ahira daholo tsika zavatra fa ny hainao. Misy zavatra fa napetraka Andriamanitra ao anatinao tokony hoentinao mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fampiasanao le izy ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao mety tsy mpihira, ny mpihira mantsy mamaty ny zavatra iainany tonga dia mivadika tononkira fa soavana zany. Ohatra mandeha metsena izy zany dia misy ohatrinona voatabia 300 mpihira tonga dia 300 voatabia dia gaga ianao sambatra be izy. Ny mpanao sakafo rehefa mandalo ohatrina voatabia to dia efa mandeha ny misy idée be dia be tonga ketchup roa gay telo gay efatra gay azonao amin'izay ve le izy. Miaraha amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa be lavitra nefa vonona ao anatinao no le ohatrany tsiriritina ohatrany tsy misy eo aminao io satria Andriamanitra no afa-po anao amin'izay efa vonona sy nataony ao anatinao. Tsy mila zavatra avy zany ianao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Efa ataoko elabe izy mba ho hitanareo anao andefan'le izy azy. Io fanahy zao tontolo zao io no mandrebireby anao tsy fantoka amin'izay nomen'Andriamanitra anao. Tsy teny akory hoe amin'taonao avy eo zavatra vaovao ianao, mbola tsy zavatra vaovao aloha no teneniko anao fa ny efa eo apetraka Andriamanitra mbola tsy hitanao ho asehon'Andriamanitra alohan'ity farany taona ity sy amin'ny fidirana no hitaonao avy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Satria hijoro ianao andresy ny fanahy zao tontolo zao izay mampiasa distraction, divertissement, reny ny fitaova, reny ny outil ampiasainy
mahatonga anao tsy tafafantoka amin'izay programa tian'Andriamanitra atao. Inona ny ifandraisan'izay amin'ilay teneniko teo hoe tamin'i Jesosy ny toriteny finoana. Ny antom-pisian'i Jesosy ny toriteny. Fa ny fanahin'izao tontolo izao miasa mba tsy hijoroanao eo amin'izay tena ilà n'Andriamanitra anao. Zay ny ilàn'Andriamanitra ny Jesosy ny toriteny. Any misy fiadanana. Tsy ao amin'ny distraction eton'izao tontolo izao amin'ny linanao tsy joro amin'izay asain'Andriamanitra ataonao. Ny fanahin'izao tontolo izao zany mampitodika ny fifantohanao hitady zavatra tsy anananao, mety tsy voatery ilainao, satria ny efa nomenanao tokony ho ampy ho anao, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no ampy ho anao. Dia izao rehefa tsy fantatrao izay napetraka Andriamanitra ao anatinao, dia lasa tsy tafajoro ianao hanao izay asain'Andriamanitra ataonao. Lasa zavatra hafa no lasa ataonao. Ohatra, lasa mitaingy tamboho ianao raha tokony hanangana tamboho. Mazava nga mazany teny zany. Misy mienvy eto. Misy olona mpitaingy tamboho eto miova amin'izay, tsy mpitaingina fa mpanangana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mamafa ny fitiavan'ny ray izao tontolo izao. Jaona voalohany 2:15. Anaran'i Jesosy aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Tandremo zany. Fa raha vao makafy an'izao tontolo izao ianao, ny frehany, ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso izy, izay koa voalazan'ny ten'Andriamanitra. Tandremo zany fa ny masonao ny sarihana satria zavatra mirentirenty be no ampiasainy. Nen'Andriamanitra dia zavatra mirentirenty ito dia boky be anankiray feno soratra. Tsy mirenty io fa misy fiainanao. Misy tao ianao mamaky io fa tena sarotsarotra. Raisinao le anina, dalainao le amponga efatra, dia asianao lavaka 10. Zao akio ny hitany firy akiony le anina teo. Andriamanitra mba meo verset biblika mba azo koa. Misy zany ane. Fa tsy atao makivy noho ny amin'izay verset biblika say, za tsy hamaky tsony. Mila manohy mamaky tenin'Andriamanitra ianao fa ao ny fiainana ho anao. Le mirety ane ohatra mahafinaritra vetivety fa tsy mitondra ninona koa reny. Isan'ny fiaran'ilay olona anaty filma ny ainao, manana an'izao izy dia manana ny ainao nefa tokony mifantoka tsara, miaraka amin'Andriamanitra, mba hahafahan'Andriamanitra manokatra an'izay tokony ho anao. Tsy le any amin'ny filma fa le réalité. Tsy tengenan'ilay acteur fa tengenanao. Taotr'izay raha maheno tsara hoe. Oza misy miteny, voalasy pasteur Rodolphe dia manomboka mitory materiel izy. Tsy mitory materiel fa manaitra anao fa possible ny zavatra rehetra, fa ifantoy ilay zavatra asain'Andriamanitra atao. Tandremo ny fanahin'izao tontolo izao mandrebireby anao. Izay ngambana. Possible ny fijoroana. Manoloana ny fanahin'izao tontolo izao izay manelingelina fifantohanao, azo atao no mijoro. Hozy Jesosy Jaona 14:30, tsy laza zavatra maro aminareo intsony fa avy ny andrinan'izao tontolo izao, fa tsy manana ninina ty amiko izy. Raha ny fijoroan'i Jesosy zany raisinao modèle possible alohan'ny fiafaran'ity taona ity mba hiditra ny taona ho avy io, olona tsisy zao tontolo izao tsony, olona tonga manatrika zao mahariva io hiatrika ny 2025 taona faran'izay tsara no man'Andriamanitra ho an'ilay olona tsisy zao tontolo izao. Manomboka tia vavaka ianao, tia mamaky teny, sensible. Taloha sensible amin'ny teny ratsy ohatra ny amin'ny taxi be, lasa sensible ianao amina verset biblika tampotampoka, misy zavatra miova toy izy izay fiovan'izay fa samijanona eny an-dalana. Amen. Fahatelo, rehefa niatrika ny Maria Jesosy dia nandresy ny fanahy fitsangatsangana. Zasainao akio mila mandresy an'io fanahy io isan'andro. Obolona 23:33 aminaran'i Jesosy. Aizy io ny miditra. Oza misy ny teny any amin'ilay zavatra io ny miditra. Mbola tsy any aloka. Any amin'ny masonao aloha io miditra. Arao tsara zavatra teny ny tenin'Andriamanitra. Anaran'i Jesosy obolona 23:33. Ny masonao dia hijery vehivavy jejo, ary ny fonao eritreritratsy. Tena kikinao, fehezo amin'ny masonao hoe. Fa misy fanahy miandro fotsiny ao ambadika ao hoe. Avereno, miarahan Jesosy hoe. Mba ho voatahiry amin'ny masonao hoe.
Matthieu 5:28 aminaran'i Jesosy. Za kosa milaza aminareo, zay rehetra mijery vehivavy ilaza dia efa nijangatsanga tamin'ny tampony sady. Jauna 8:10-12 rehefa niona tamin'ny Maria, nentina ho vonoina teo a-tongotra Jesosy Maria, dia nijereny Maria Jesosy fa tsy lavo tamin'ny Maria fa nanangana ny Maria lavo. Mihaino ve tsika? Ny fijoroan'i Jesosy tokony ho modely ho an'izy rehetra tonga manatrika eto. Dia fijoroana tonga anao hitandrina tsy ho tarihany fanahy amin'ny fijangatsangana, fa ho tonga saina ny amin'ny fijoroam-pahamasinana andrasan'Andriamanitra tokony hijoroanao, satria manana objectif mandrakizay miaraka aminy ianao. Vakiko ilay teny aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny Maria, izany hoe mifampijery zareo, raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy Maria, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, za koa tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Zareo tsisy resaka mivoana mihitsy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraika nanao hoe, za amin'ny fahazavan'izao tontolo izao, zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fanana ny fahazavana iny. Misy mpanaradian'i Jesosy hoe manatrika eto amin'ity takarivo ity. Tsangana ny tanan'izay mpanaradian'i Jesosy hoe, izao ny voalaza ny teny ho antsika. Zay manaraka ao izy tsy mandeha amin'ny maizina, satria izany fahazavana, ary zareo dia anana ny fahazavana iny. Rehefa nijery Maria Magdalena Jesosy dia sady tsy nila azy fa nanafaka azy. Hoy Jesosy, sady tsy manameloka anao tsy hanimba anao. Izany fijoroana izany tian'Andriamanitra ho hita eo amin'izany amin'izao fiafaran'ny taona hiditra amin'ny taona ho avy izao. Raha sendra isan'ny lavo ianao, miverena amin'i Jesosy fa vitany mamafa ny fahotanao sy ny fahadisoanao. Toy ny tsy misy manova fanekena fotsiny, tsy verina amin'izay fahadalàna efa nanafahany anao, fa tsy lalana amin'ny fijangatsangana raha mandrakizay no eritreretinao sy tianao hiafaran'ny fiainanao sy ny fahasambaranao miaraka amin'ny ankonanao. Amen. Matthieu 5:14 hoy Jesosy, nareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Confirmen Jesosy fa ny fijoroany afaka tonga fijoroanao. Teneno kaikanao raha mazava Jesosy hoe, dia ianao koa afaka tonga mazava hoe, pastera, dia ahoana raha te ho tonga mazava? Matthieu 6:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Anisan'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra ihany koa ity teny ity, satria mampatsiaro zavatra mahafinaritra ataon'ny tompo. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Any amin'ny fijerinao no mampahazava anao, fa raha tsara maso iny ianao mena dia mazava ianao. Mahatonga ilay fijangatsangana tafiditra zany, fijery ratsy sy fijery diso ary fijery tsy mety. Amboariny fijerinao dia andresy ianao, raisy ny fandresen'i Jesosy dia andresy ianao. Io koa ve no eo isan'andro mitady andavo anao? Ianao ve dia tsy tonga saina toy ny foana miverimberina isan'andro eo? Fa manino ny Josefa nalainy madama be vadin'ny Potifara fanahy isan'andro tao? Satria vadin'ny Potifara nanana vision ho tonga Potifara 2 Joseph, fa Andriamanitra nanana vision en Joseph ho Joseph 1er. Averiko sa mazava? Raha lavo tamin'ny vadin'ny Potifara Joseph, dia lasa Joseph Potifara 2 ny anarany. Fa rehefa nijoro izy, tsy anaran'olona no entiny, fa ny anarany mihitsiny no nasandratr'Andriamanitra. Izy ny Joseph 1er. Ary any amin'ny histoire égyptienne any, Imhotep nanovanja ireo ny anarany amin'izay ohatry hoe tsy marina ny Baiboly. Marina ny Baiboly na hovaina foana ny anaran'ilay olona. Satria rehefa raha anao tantarany dia kapoka ray ohatran'izay niainan'i Joseph no niainan'ilay Imhotep. Tena nisy ny rehefa tsy angano reto. Rehefa ny tena Andriamanitra hoe misy mazava, dia nisy mazava, tena nisy anie zany. Karaha nisy zany manina tsy atao intsony izao, ka satria izao efa misy labozia, efa misy briquet, efa tsy inona ny akanao fanahan'Andriamanitra amina efa misy jiro, izay amin'izay ilay fakapanana resantsika teo. Zavatra efa misy tsy mila foronina. Fa raha any amin'ny toerana faran'izay maizina ianao ka ilan'izay, mino ahy ianao fa vitan'Andriamanitra mamerina an'izay.
tena kaikanao possible zany hoe ny olona tsara amin'ny fijery no mazava avereno ny olona tsara fijery no mazava hoe disy zany no fiheverana fa ny fiodiranao no mampazava anao tsia misy olona mety eritreretina hoe re maizina fa mety tsara fijery be izy dia mazava izy ao anatreh'Andriamanitra mihoatra noho izay mametraka ny tena no zay mazava nefa izy ratsy saina be sy ratsy fijery be maizina be izy Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mijery ny velany fa Andriamanitra mijery ny fo tianao ve ianao mazava te hisafidy ve ianao mba ho tonga mazava amboary sy avereno tsara ny fijerinao ny zavatra rehetra tena kaikanao tsara izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe tsy misy tokony ho lavinao hoe raha raisinao amin'ny fisaorana hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra reo izay tsara fijery no tenenin' Jesosy fa fahazavana manana maso mijery tsara anisan'ny andresenao tahaka izay nandresen'i Jesosy ny fanahy ny fijangajangana dia ny fijerin'i Jesosy tsara reo vehivavy manodidina azy Jesosy rehefa mijery olona dia onena Jesosy nijery Maria Jaona 6:40 zao ny sitrapony raiko dia niazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zanana azy amin'ny andro farany izay mijeren'i Jesosy izay jeren'i Jesosy izay mifampijeren'i Jesosy tokony mahazo fiainana fa tsy hoe mitomany avy eo na hoe potika na hoe maratra na hoe simba na hoe déçu tsy zany ny programan'Andriamanitra ka programan'Andriamanitra izay mijeren'i Jesosy dia mahazo fiainana ka raha miorina tsara ny fifankatiavanao amin'i Jesosy izay mitaratra amin'ny fiainanao ka mahita ny endriky ny toetran'Andriamanitra eny aminao dia afaka handray ny fiainan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay toetra tsara aseho anao atoatany hoe zany tsy dia tena hisy fitoriana intsony fijoroan'ny fiainanao dia handresy lahatra ny maro fa tena misy izao Jesosy izao amen fa tsy mifitenenanao hoe tsara Jesosy nefa ianao kizitim-belona be ianao ratsy toetra kely ary ratsiratsy saina kely izy ny kely inge tsy amin'ny rehetra fa amina zavatra kely fotsiny misy izy tsy azo kitihana fa vao kitihana dia ratsy saina be mihitsy izy amin'ity taona ity aoko hiovy zany tapao ny hevitra aza vela ho lavo intsony ianao amin'izay efa anafahan'Andriamanitra anao ohatran'i Jesosy isika afaka mandresy ny fijangajangana nasehoan'i Jesosy possible le izy matsiaro ao misy rangahy anankiray izay hoe Hilary Edmond ny anarany dia zao ny teneny rehefa nijery ny tendrombohitra Everest izy anisan'ny lehibe indrindra io izy azo eniana dia niteny deo ny olona tsisy navita fa zay nianika teny maty an-dalana reraka teny am-piakarana tsisy mahatratra ny fiakarana eny tsisy mahavita miakatra eny teo izy Edmond Hilary izay tsy vitan'ny olona possible ho vitako dia rehefa nataony zany dia vitany ary tao aorianany nahavitany olona be dia be ny lasa navita mitovy aminy satria débloqué tao amin'ny sain'ny olona hoe impossible ianao ne mila n'izay vavolombelona impossible zay ane ianao zay natonga Jesosy nidina no resen'ny zavatra rehetra ozy izy possible ianao tsy manota intsony satria zany nidina naneo modely aminao tsy nanota mihintsy raha saintsainao andro aman'alina zany teny fahamarinana zany tsy hanota tsony ianao dia tsy ho resy tsony ianao averiko tsy hanota tsony ianao dia tsy ho resy tsony ianao raha ny tian'ny olona dia Andriamanitra ny hamindra fo amin'ny fahotanao mandresa ianao amin'ny taonao avy io joro tsara ianao dia miseho ny fandresena tena akaikinao mijoro tsara hoe dia miseho ny fandresena hoe amen fa efatra teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nandresiny fanahiny lainga misy io misy io fanahiny lainga io mampiasa olona mampandainga mampisalasala mpino hoe lainga izay nitenenin'Andriamanitra fiasa fanahiny lainga zany mahatonga ny olona mikoropaka rehefa tratra dia tafalatsaka mandainga fa tsy mahasamy teny marina satria matahotra nyo fantatra fa marina dia afenina le marina fa tia ilaza aminao fa marina amin'seho foana satria nalevina tany am-pasana ary marina tsy maintsy mivoaka iny ny andro fahatelo tsy maintsy
Ny marina dia mila maty amin'ny Mesia hamonjy izao tontolo izao. Maro tamin'ny jiosy ny fariseo izay nanohatra an'i Jesosy nanesy sy nandatsy. Hoe tsy marina izay nolazain'Andriamanitra momba an'i Jesosy. Hita raha zanak'Andriamanitra marina tokoa izy. Izay ilay sedra nilalovan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa te hilaza aminao fa ny efa ran'ny hazo fijaliana fitsanganany tamin'ny maty ihany, ary voapirofo ihany fa tena zanak'Andriamanitra tokoa izy. Salamy 22:8. Ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy, eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Matthieu 27:41-43. Matthieu 27:41-43. Ary dia nanesy toy izany koa ny loham-pisorona mba hampanora-dalàna, maneso ny fanahy lainga. Tsy haiko hoe rehefa maneno eso anao zany dia totokoto dia mahita anao hoe fanahy lainga re zany mitady ampiresaka zany. Ny fanahy lainga tsy mafy be noho ny fanahy fahamarinana. Ninona mitranga eo anao ny fomba rehetra ny fanahy lainga hakivy anao hoe tsy marina izay nitenenin'Andriamanitra hatramin'izay. Za te hitenenao, angoniny any anatinao, dioviny any anatinao, esory izay teniteny foana, aoreny izay teniteny tsara, fa ny fiafarany fiainanao izay nilazain'i Jesosy ihany tsy maintsy farany eo. Mino ahy ianao dia mino izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, dia mino an'i Jesosy, fa izay niteneniny taminao tsy maintsy izay ny farany eo e. Manana faharetana kely fotsiny. Za tsy miteny hoe tsy maintsy androany, aokantsika tsy hanery an'Andriamanitra hoe tsy maintsy androany. Avelo Andriamanitra anao izay tiany, fa ny fiafarany io tsy maintsy izy. Zay ne mahatonga antsika tsy manantena fa tsy ho ratsy fiafara zany. Teraka ianao, ianao anie tsy possible ho ratsy fiafara zany hoe. Mety miatrika ianao androany hoe fa mandalo io hoe fa tsy toerana. Teneno izy, are io hoe fa tsy terminus. Alleluia. Dia misy fotoantsika mitomany, terminus ty Andriamanitra, terminus e. Efa tsy terminus io fa are. Mbola misy après an'io. Ohatranao mitomany rehefa mandeha ny cocktail de bienvenue, aza mitomany. Ho avy ny entrée froide. Mampandroso sakafo mangatsika zareo. Calme fosiny ianao. Aorianan'io misy ny entrée chaude. Aorianan'izay resistance. Hallelujah. Aorianan'izay dessert. Raha misy gâteau moa zany dia ianao zany tokony tonga dia tsy taitra. Tena kaikinao, lenao taitra mihitsy tsy mety hoe. Nefa le zavatra efa mandeha hoe zay. Hitanao ohatran'ny hoe mamonjy mariazy sika dia mitebotebo be mihitsy mandritry ny fotoanan'ny kabary. Sakafo hoe tsisy ary. Dia mampahery ny olona, matoa misy ny seza, matoa misy ny latabatra, mivelatra ny couvert, mety tsy hita amin'ny masonao, fefa vonona ny an-dakozia, manana fanantenana, tsy maintsy tonga eo aminao, izay tsy hita amin'ny masonao, fefa vonona ho anao. Tsy marina ve zany? Za tsy mino raha tsy mahita, tsy maintsy hoentina any amin'ny lakozia za dia ianao, tia ny entrée chaude, tia ny entrée froide hita amin'ny masonao hoe une résistance, anandrana. Tsy voatery. Matoky ny chef cuisinier. Matoky ny chef cuisinier. Chef cuisinier anao tsy ny pasteur anao e. Chef Jésus. Spécialiste amin'izay rehetra saintsainao, sady boulanger izy, noho izy mofinaina. Sady mpikarakara momba ny rano izy mihitsy ny ranonaina. Alleluia. Izy koa tompona andraikitra ny mpampiditra ny vavahady, dia izy koa vavahady. Izy koa no miteny amin'rehetra hoe apreto amin'izay ny jiro fa tonga ny invité, fa izy koa nefa ny fahazavana. Alleluia. Alleluia. Asio alleluia mafy tsara moa e. Hoy ny olona izay naneso. Misy izay version zay anato. Ny sasany eo ny vonjeny dia ny tena ny tsy hainy vonjena. Mpanjakan'Israely izy e, aokidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny dia ino azy zahay? Natokan'Andriamanitra izy aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahana izy satria izy zanak'Andriamanitra e. Mafy ane mahainao zay ianao zany efa maty ho an'ilay olona nyloranao ny ainao mitaimbaka be mihitsy. Ary lizy tsy any ambadimbadikany hoe tsy marina zany fa za tsy naheno hoe reny sofinao mihitsy hoe io le olona ovonjenao fa miteny ratsy manohatra anao, manozongozona n'le fahamarinany teny hijoroanao.
rasoarany fa maninona pasterany teo amin'ny azo fijaliana ny resiny lainga tonga dia dinganiko mihitsy le izy ato ozy Jesosy Matthieu 26:64 ty zao vérité tena kaikanao eny ny fahamarinana hoe ozy Jesosy faly ry Jesosy nitsoro vavolombelona hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tananakavanan'ny hery sy avy any amin'ny rahoalanitra wow ozy izy mpianatra eo akavanan'ny ray zany Jesosy teo amin'ny azo fijanizy teo akavanan'izy teo akavanan'ny jiolahy sady tsy voninahitra fa enatra sady tsy mipetraka fa niantona sady tsy mba hoe croiser les bras fa tanana voafantsika tsy le niteneniny mihitsy le teo amin'ny azo fijaliana misy mandalo an'izany anie zao manatrika eto hitako amin'ny tarebe anao io zao ozy anao zay ny anton'le révélation anairana anao fa aza taitra fa efa nilalovan'i Jesosy io dia jereo ny fomba niatrehan'i Jesosy sy ny tsy mbadian'izay niatrehany fa raha nino izy fa ho okavanan'ny ray ohatry ny nandalo teo okavanan'ny jiolahy fa te hilaza aminao fa rehefa diva ikipo ny mason'ny Stefana na voatorabato zay diakony evanjelista na hery fo martiora voalohany teo amin'ny fiangonana voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly zay ho tadiavinao aiza hoe za misy an'izany dia izao ny voalaza ny asan'ny apôstôly 7:56 ary nisokatra mason'ny Stefana dia nilaza izy indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo akavanan'Andriamanitra zay fotsiny ve ny réaction anao nefa mitadiavana an'izany efa ohatrany ahoana oza misy mity enao ny te hitady zay aloha dia marina zay dia marina ekena nahazo teny Jesosy à la droite du Père fa ny zavatra nitranga à la droite de Jilamboto tsisy ifandraisany misy olona zao manatrika eto ny fiainanao tena tonga dia tsisy ifandraisany amin'ile nitenenin' Jesosy rehetra Jesosy miteny hoe zeda le zavatra iainanao Jesosy miteny hoe fahavokarana no eo amin'ny fiainana tonga dia fahafoanana be tany tsisy ininona mihitsy naroratelina ary tsy misy miangavy ianao tehirizo hatramin'ny faran'ilay fahamarinana fa Jesosy nandresiny fanahy lainga teo amin'ny azo fijaliana tsy nitabataba izy satria fantany fa zay nilazainy rainy taminy ohatry ny mandalo tsy zay fa nefaran'le izy zay maro amin'izay manatrika eto ampaherezin'Andriamanitra amin'ny titakarivo ity mety ao anatin'le ohatrany tsy zay ianao fa za mahita fa tsy ho ela ho any amin'le zay amin'izay ho tanteraka le nitenenin'Andriamanitra satria zay niteneniny tsy maintsy mitranga io tany amin'ny Stefana ny nasehon'Andriamanitra io le niteneniko fa nitranga sao dia mbola tavelo eo akavanan'ny jiolahy efa tapitra io miparcours iny efa tonga ny fotoana hanamarinako an'le teny hoy Andriamanitra tamin'ny mpianatra ny fahatserovanao ny fisandratany tanan'i Jesosy le nifantsihany dia ohatry ny tanan'i Mosesy nampandresiny zanak'Israely tamin'ny Amalekita Jesosy niaritra mba ho fantsihana ny tanany satria misy fandresena tian'Andriamanitra aharitra eo amin'ny fiainanao natao aharitra ny fandresenao ny tsy fahamarinana sy ny lainga mandresen'io ianao manomboka androany ary mandresy foana an'io ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen mety mandrefana mety manoko mandrefana ianao miteny hoe io vadinao io tena tsy alehany mihitsy lainga zany alehany io matonina ampiakarinao amena tsisy manao amena ianao ry vao nahita azy tamin'ny voalohany tsy natandama mihitsy izay ianarany isipy vitanao mihitsy lasa CIA tampoka ianao mipetraka ary dia lasa ary dia tonga ty tandremo fa betsaka ny lainga iserana eo amin'ny sofinao miangavy ianao mba hay hanadio ny sofinao tsy hoe manadio anina fa tsy maninona koa mila diovina koa ny sofinao izay koa alleloia manjary tsy mety koa raha tena hoe zanak'Andriamanitra be to dia be taitsofina be alleloia aza mijery ny sofiko ianao zay hijeriko fa miara-mipetrako iky tsy hijery nasena fotsiny hoe teneny akaikinao tsy maintsy tafajeriko ahoana io ranabavy zao tokony diovina raha an Jesosy manadio raha an Jesosy manadio ny fanahinao ao
fa ianao no maka fomba fanadiovana nadiovanao izay tokony hodiovanao aminao. Tiava fahadiovana. Alleloia. Betsaka ny lainga iserana eo amin'ny sofinao. Za Madagasikara zany efa tsy numéro 1 amin'ny firenena mahantra efa hors série. Zany zavatra hitako tsy zay. Zavatra hitako zavatra hafa mihitsiny. Beletsi eto. Mangeto mambe. Ny akondro mivoaka izy anao dia efa misy karazany be dia be afaka hoanao façon jamaïque, mofo akondro, karazany. Zay ny hitako, tsy haiko inona ny hitanao. Fa le olona miteny hoe mahandro nareo, tsisy akondro any amin'izareo. Tsisy any e. Tena marina zany. Ditanao amin'izay. Tsy voatery marina le izy. Mba tsy tenenako hoe tandremo fa maro ny lainga andala eo amin'ny sofinao. Fa raha vao tsy manana fototra tenin'Andriamanitra ianao dia tsy manana ninninina ianao hitsarana an'le lainga. Mamaky Baiboly. Mamaky tenin'Andriamanitra dia tsy ho voafitaka ianao. Jereo inona ny marina napetraka Andriamanitra ho anao amin'ny teniny. Ninninina feo renao rinan'izay afaka hiteny ianao tsy zany ny tenenin'Andriamanitra. Alleluia. Jesosy zao ny teny tampianatra tafita dia voly miteny tafiotra. Tanao zavatra kely novainy. Iny Jesosy mandeha ny ambony rano. Ozy izy ny mpianany matoto. Ozy izy Jesosy matoky. Zavatra kely. Ka tsy aleo ve mamerina izay tenenin Jesosy? Satria rehefa niteny Jesosy hoe tafita, marika toko faefatra ny trangany tafitra fa marika toko fadimy tafita e. Le nitenenin Jesosy ao marina farany eo. Enao ne ho tafita eny eny farany. Alleluia, mba sy tsikitsiky kosa nama. Efa sady efa vitsika antsika dia mbola tsitsiky kosa ve? Tsitsiky. Sorie. Ho tafita ihany ianao. Anatin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy ny fitandremanao misy point be dia fandraisantsika teo zao misy fanahy be dia be miodiody manomboka efa renao zao mitady amandrika amin'ny tsy fankataovana ireny dia vola za eo be hira ohatra mitady hovariana eto amin'ity Facebook ity na ianao tsy moa rehefa ny andro efa miroa maraina dia zavatra jerenao akoho mifanenjika fonana amin'i Jesosy dia neke tratran'izany tsika matoa fantatra zany efa mba tratran'izany e. Dia manamary teny Andriamanitra tsy arovy ireny akoho misy manenjika ireny. Mody hoe avadika vavaka nefa zavatra tsisy dikany. Akoho tsy ho any ambilaninao, tsy aleo ve mifantoka tsara miaraka amin'Andriamanitra. Raha pitsy voana misy misôna tingao. Izy zany misy akoho anareo ato anankitelo. Lasa akoho jerenao anaty Facebook tsy ho any anaty vilaninao akory. Fantova misy zavatra be dia be azon'Andriamanitra atao. Possible tsy akoho mbola volosana akoho to dia akoho mitony tena ao anaty vilaniny tonga ao tranonao. Ny anarany ty, ro ty. Afaka pahita fity Andriamanitra. Alleluia. Tena akaikinao tandremo ny lainga hoe. Aza mandainga akoho hoe dia aza miainy lainga hoe. Fadimy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy asio tiaka mafitsara ao an'Andriamanitra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandresy ny fahafatesana izy sy ny tahotra. Io fanahy ny tahotra io miperturbe ny destin anao. Ary nisy zavatra nampianaran'Andriamanitra ny Deutéronome 20 ngambany izay. Dia zao teneniny hoe izay matahotra dia izay vao mijanona fa manimba ady. Ka tsy mampanen'Andriamanitra na olona telo ary ny tonga eo ka tsy matahotra dia omban'Andriamanitra eo anankitelo ireo dia aseho ny fandresena. Toy izay olona manarivony sy amanetsiny nefa feno tahotra satria izay matahotra no resy fa izay vonona eny raha pitsangama izay ny ataontsika noho ny amin'ny fandaminana. 1 Corinthiens 15:57 aminaran'i Jesosy. Isaorana ne Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hébreux 2:14. Koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba nandray izany koa Jesosy
mba andringanan'i Jesosy amin'ny fahafatesana, ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba anafahany izay rehetra mandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Ny fanahy tahotra ny manan-devo, satria izy ny Romanina 8:15, fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaraya. Ohatra izao ilay izy, io fanahy ny tahotra iny mahatonga ny olona voafatotra. Tsy psychologie zany resaka anao zany, fa révélation spirituelle. Mahatonga ilay olona voafatotra ny toka zany matahotra izy. Misy zavatra tahorana dia tsy hainy mitondra ny fiainany mba tsy atahotra izy, satria mety tsy mahafantatra an' Jesosy izy, na mety tsy manankina amin'ny fiainany amin'i Jesosy, dia lasa fatorany ilay fanahy tahotra amina zavatra tsy manjary. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia noreseny ny fahafatesana, ary noreseny ny fanahy ny tahotra, na ny tahotra fahafatesana, na ny tahotra ninina. Tandratsika mieritreritra hoe valim-bavaka ny ilayntsika, fa misy fotoana Andriamanitra tia hanafaka anao amin'ny tahotra fotsiny, dia manaraka ho azy izay tokony hisokatra. Mihaino ve tsika? Aza matahotra amin'ity farany taona ity, aza matahotra hiatrika ny taona ho avy io, aza matahotra miatrika ny fiainanao, aza matahotra miatrika ny ho avinao, aza matahotra miatrika n'ilay valim-bavaka, aza matahotra sao tsy tonga ilay valim-bavaka, izay ilay sao, izay sao zay fa nahina anaran'izay sode, hoetana aloha ilay elo sao de manorany, izy amin'io pino tena akaikinao tsy miteniteny sode zany ntsony hoe zao efa manana baky ianao, manaova concours anakefatra, sao de tsy, fa maninona no zononao le zaza, mino ataovy izay tokony atao, aza siana tahotra, aza siana fanahina. Saiko manava be dia be ny zavatra azo zaraina, fa reto aloha nomeny tompo amin'ity zoma arivo ity, ka misy olona zany tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny tahotra. Mety mieritreritra ny hoe tsy problème zany fa ny tahotra ny zavatra fomban-javatra. Non, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tokony olona tsisy tahotra mihitsy ny olona izay manana an Jesosy. Teo akaikinao aza matahotra no avinao hoe tsara fefary hoe avereno, aza matahotra ny amin'inana amin'inona hoe eo an-tanan'Andriamanitra ny rehetra mombanao hoe tsara ny Andriamanitra mitantana hoe tsy ho ratsy fefara mandrakizay ianao hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Resy ny tahotra, resy ireo endrika fanandevozana maro samihafa avy amin'ny tahotra, satria tahotra no mahatonga ny olona andevozy ny fahotana. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy natahotra, ary naseho amin'ny fa tsy tokony hatahotra inkio isika, satria ilay hatahorana mihitsy no reseny. Aza manao zavatra na tahotra, aza manao zavatra ao anaty tahotra na fanahina, manaova zavatra miaraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana. Voako ny trano dia sao dia tsisy akavaty, aleo ampiakarina ny zipo, fa zipo ampiakarina zany eritreretinao fa tonga n'ilay vady, vaty zipo miakatra dia zany ilay ho avy eo ny anao mety hatreto fa nyle manaraka eo mety hatreto ny zipony crop top fa tsony azy crop zipo, tonga dia manaonao foana raha vao fanahina. Voako ny trano raha saotony tonga dia kôtikôty, raha lahampiara-manompo tsara ao samy ato amin'ny asa fanompoana, lasa tonga jerijery, lasa filambilana ny jerijerenao azy. Inona vaovao raha Natala, velao Andriamanitra hitantana amin'ny fiainanao, fizy ny teny fa tsy azo ny anjara tokony ho anao ianao, koty ny ela be mangina j'aime mampahela azy. Velao Andriamanitra hitantana any amin'ny tsy eritreretinao sy any amin'ny tsy ampozinao, Andriamanitra afaka hamaly any ataovy azo antoka fa tsy olona manaonao foana ianao, na olona ivelany sitrapo n'Andriamanitra. Tena akaikinao aza matahotra hoe, aza manao zavatra ao anaty tahotra hoe, aza manao hoe,
aza manao zavatra misy fanahiana hoe tsy haitsy ny ty ho avy eto amin'ny fireneny ity fa taditady lalana ho any ivelany asa mihitsy sao dia mba dia ny problema zay sady tsy lasa ny tsy eto ny tsy hita hoe aiza zay amin'izay le hoe tsy atany tsy aparafara nefa tokony hifantoka tsara ianao. Andriamanitra nefa namangy any Isaka ane mazava be ny teny any Isaka Gerar ka le Gerar ohatra ny tsisy avenirany Gerar any Egypte be dia be ny opportunité de carrière sy Andriamanitra nitsangana amin'izay Gerar ho Andriamanitra tsy mi-insiste ohatr'izany fa ianao ny insiste ohatr'izany teny ray mandeha fotsy Andriamanitra raha manontany zao Andriamanitra inona ny tokony atao fa le eto any Egypte zao mamiratra eto Kanana tena mangavoka dia teny ray ny teneniny aminao Gerar zay fotsiny dia raha manontany hoe inona dia eo feona hoe tsisy mamaly tsony zany tiako teneniny satria efa nyteny ray mandeha fa ianao mety tsy ny haino ny mpanjaka zany tsy azonao atao hoe tsy hainay fa mpanjaka miteny zavatra anankiray dia mila miara-maheno daholo na tsy nanatrika fivoriana ary tsika efa vereny zany satria tsika efa niditra démocratie constitutionnelle présidentielle fa tamin'ny fampanjaka ohatr' izany raiky izy rehefa miteny ny mpanjaka hoe ny alaoa enareo ahoana valy teny vahoaka averenareo alaoa zay mihitsy alaoa mihoatra lavitra anao zany rehefa Andriamanitra ao amin'ny fanjakany no miteny aminao miteny ray mandeha izy Gerar zay fotsiny aza miady saina kety Gerar tsy sininina androany io tsy sininina fa raha vao hifantohanao zay nitenenin'Andriamanitra misy ny rehetra ao amin'le toerana zay nitenenin'Andriamanitra fa tokony hijanonanao hitoeranao sy hifantohanao amen reto ao amin'izay tenenin'Andriamanitra ny mahasoanao satria ao Andriamanitra miaraka aminao ka amin'ity farany taona ity tandremo sao dia 10 décision sao dia misy société any hoe Egypte ny anarany fa le misy ianao androany Gerar miatrika ady be sahirana vavaha tsara sao dia ao Andriamanitra ny anangana anao Isaka vavaha tsara mangatah tsara mitaridalina avy amin'Andriamanitra aza manao na inona ao anaty tahotra alleluia mahita fa niendrika nandreseny Jesosy ireo karazana fanahy ireo dia azonao iainana tsara raha fitinkile izy noreseny Jesosy ny fanahy tsy fankatoavana nijoro izy nandritr'ireo fakapanahy be dia be zay tonga tao tena kikanao raha vitan' Jesosy zany hoe azonao tahafina hoe fa manino zany resantsika foana rehefa ao anatin'ilay miady rery ianao dia tsaroa fa tsy miady rery ianao miady ianao miainga eo amin'izay efa vitan' Jesosy lasa modèle sy référence ampahery sy ampitsangana ary ampijoro anao ny fahavitan' Jesosy nandreseny mba tonga anao koa andresy eo amin'izay misy ianao amen faharoa nataon' Jesosy foana zay nasaina nataony lasa foana izy nitoroteny zao toy izao no fomba rehetra mba hisarika fifantohanao tsy hijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao tandremo ny distraction sy ny divertissement fotoana izao hifantohana fa manomana zavatra tsara Andriamanitra ho an'ny zanany tsy reny tenenin'ny tele reny le nofonofo anao le ao am-pon'Andriamanitra réel be ho ataony mihitsy rehefa mety tsara ny fonao amen indray lasa ohatran'ny rehefa mijery tele tsika dia sambatra ry zareo any lasa sambatra ry zareo any satria adininao fa Andriamanitra koa te hasambatra anao eo amin'izay misy ianao miaraka aminy le miaraka aminy mihitsy ny tian'Andriamanitra mba ho amboarinao fahatelo nandresy ny fitsangatsangana Jesosy mandresy fitsangatsangana azo atao zany mino toroteny miteny an'izany foana dia ho hitanao fa ampijoranao Andriamanitra fa raha toroteny hafa ny rena hoe tsy hita moa fa dia draindrainy izy io resy dia draindray izy io aza reny le enonaka eno io le ohatry ny androany afaka to dia resy io dia tsy miverina tsony tsy manetsika amin'ny volomasonao tsony zany na misy olo inona ataony eo nylohanao io tsy mahataitranao tsony to dia mahatsiaro ianao ndre ohatra izao le inarina tany amin'ny SVT ny lohany alleloia sotranao Andriamanitra nanao ny olona ohatra izao
eny vetsika fa tsy andreo le hoe mba mifantomo hoe manana zavatra tsara be ho anao eny Jesosy tena marina zany tsy havitanao eny zavatra iny eny iny tsy havitanao eny na ho azonao arina avy eo tsy havitany ininina aminao eny mety ho sahirana renao avy eo satria mety tsy vadinao ny anaovanao an'ilay izy raha vao ivelan'ny fanekena dia tadio irika idiran'ny devoly anakorotana zavatra be dia be fa efatra no resen'i Jesosy ny lainga sady tsy nandainga izy ny tsy resin'ny lainga za mahita fa zay koa zasenao tapitra ny lainga tsisy lainga zantsony tsy mandainga zantsony tsika tsy mandainga zantsony avy reny tsy mandainga zantsony hoe sady tsy resin'ny lainga zany hoe alleloia voantanina ohatrany iza lina sosisy tao za fona topoko soloko ndry voaloha le fahalimepana mamaly any fa le fahatsorona tao dia mamaly tsara fa tsy hoe izany naka teo tena Andriamanitra ary mijery sosisy zahana toetra amin'ny sosisy dia tsy afaka examen Gabriel avy ireny novorotsiloza fa tsy miendrika ny ologologolo amin'ny tokantrano eo fantatrao ve raha mahatoky amin'ny kely ianao ho tendrena mpanapaka ambe aza velo mora mandainga zany tsoroa aza velo mora andairan'ny lainga zany izay ny tenenin'Andriamanitra no marina farany eo ary le foin fahadimy rehefa nandresy tamin'ny fitsanganan'ny tenany tamin'ny maty Jesosy dia resin'ny tahotra ny rehetra avy nanatrika amin'ny fanatrehana amin'ny takarivo ity zany zao tsy tokony hisy tahotra intsony matserovo wow Jesosy nitsangana ho ahy ianao tsy matahotra ohatry misy zavatra mitady hampatahotra Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ahy ianao tsy natahotahotra manasanao hitsangana no voninahitra n'Andriamanitra ny famofoatanana isaoran'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nomeny fa misy karazana fandresena nomeny Jesosy teto point 5 le izy tian'Andriamanitra iaina antsika tsiraray avy any misy atokantrano mba ho karazan'olona mandresy tsy fankatoavana mandresy an'izao tontolo izao sy ny fahavarim-barianana mba ho tonga mandresy ny fijangajangana sy ny falitom-piainana mandresy ny lainga sy ny tsy fahamarinana mandresy ny tahotra ao afontananao dia isaoran'Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny amin'ny karazana fandresena omenao saotra fa mifarana ny taona tsy possible ho resitsony kosa ankasitrao Andriamanitra fa izy manafiry ianao izy ny mampatanjaka anao izy ny miencourage ianao miandalana ary manampy ianao izy satria zavatra ny ainany no ampiainany ianao izay fandresena vitany no azonao raisina sy ny azonao iainana misaotra ray aminaran'i Jesosy indray tsy izay mankasitraka sy manome voninahitra anao mifanofahofana eny tanana saotra ny amin'ireo endrika fandresena be dia be endrasanao anay manomboka amin'ity farany taona ity tsaroviny zanakao rehetra izay tonga nanatrika tsy manaraka miainany direkta mba ho isan'ny célébrer victoire amin'izao farany taona izao tamin'izay fitondrahanao sy fitarihanao anay tsy ho voafitaka ireo karazana fanahy ampiasain'ny fahavalo andavo anay tsy ho isan'izay ankasitrahanao saotra ray aminaran'i Jesosy fa possible afaka miaina izay anaty fankatoavana isan'andro tsy ho voarebirebin'izao tontolo izao tsy lavy intsony amin'ny fitsangajangana tsy taitra intsony amin'ny fanahiny lainga ary tsy isan'izay mandainga ary indrindra tsy misy tahotra intsony satria ianao no miaraka aminay nandresy teo amin'ny toeranay ary mampandresy anay saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tehaka mafy betsika ho an'i Jesosy maza ho toerana 2 minitra dia anao vaovao ny mpanompoan'Andriamanitra no ataontsika mifanatitra to dia tsofina rahany eo dia miravintsika ho voninahitr'Andriamanitra ireriany no tiaka mafy ho an'i Jesosy ary misaotra amin'ilay tiaka mafy be alleloia samy mihaino tsara filazanantsika maromaro androany amen amen ino moa tokony hanaovana amen amin'izany fa maromaro ny filazana ho antsika hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe manova zavatra ho an'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana raha anao fanatitra ianao dia atovy azo antoka fa tafahombona amin'Andriamanitra mialohany anaovanao fanatitra filazana voalohany alohantsika tiaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fahavitany krismasy mahagaga alleloia
dia misaotra antsika tsirairay avy a izay nyfarimbona tao anatin'izany a nandray anjara nitondram-bavaka tao anatin'ny tsirairay avy samy nahalalany nataony fa ny tombony izay azo tamin'izany a dia natratra 57 million minty hafa-mafy ao an'i Jesosy. Iny moa araka ny efa nolazaina dia atokana ho an'ny fanamboarana ny centre. Alleloia. Filazana faharoa amin'ny alahady izao 29 décembre amin'ny telo ao amin'ny Petit Palais dia misy ny fotoana irahantsika midera sy miankoka amin'ny pasteur Vero Ranaivoson sy ny tarika mihira miaraka aminy. Dia amin'ny 29 décembre zao zany dia mibia alaina any amin'ny vidéaste, tsy haiko raha mbola misy. Efa manantona an'zareo raha ohatra kanina dia ny pasteur sa dia manantona manokana ny pasteur Vero. Ao amin'ny petite salle Palais des Sports izy io averina 29 décembre manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Zay ny amin'ny alahady izao. Rapitsitsika eto misy fotoana, rapitsy manomboka amin'ny 7 maraina, fotoana farany amin'ny communion minty hafa-mafy ho an'i Jesosy. Misy tenin'Andriamanitra zay tsaroko hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ao tsy maintsy miharitra hatramin'ny farany tsika. Ohatrany hoe zava-poana le course natao nandritra ny eritrereto hoe hanao 1000 mètres ianao dia tonga eo amin'ilay 5 mètres dia iny le piste dia lasa ianao mivoaka amin'ny piste aty le kopy etsy. Dia ohatran'izay mihitsy le zavatra ho ataontsika androany ny zoma farany fa rapitsy mbola misy sabotsy communion farany dia ataovy azo antoka fa isany miombona amin'ny tompo ianao eo am-piampitana makany amin'ny taona vaovao. Rapitsy zany amin'ny 7 maraina eto amin'ity toeran'ity ny fotoanantsika hanao fiarahana mandray fanasan'ny tompontsika ao anatin'ny sabotsy communion. Amin'ny latsinainy sekoly 30 décembre amin'io sekoly famahana olana farany amin'ity taon'ity mity hafa-mafy ho an'i Jesosy. Ohatrany tehiteny hoe izay tsy hovahatra amin'izay dia hovahan'i Jesosy amin'io fa tsy hay nefa izay programan'i Jesosy tsika moa tsy hanery an'i Jesosy hoe tsy maintsy vahanao fa ataovy azo antoka fa ao anatiny manatrika an'izany sekoly famahana olana faran'izany ianao amin'ny latsinainy. Talata 31 décembre dia tahaka izao ny programantsika sekoly fanasitranana farany indray amin'ny talata. Dia raha tsika ireo zao ny tonga amin'ny talata tonga dia feno ny champion Analakely dia faly be Jesosy satria mandray teny fiainantsika dia mivoaka miaraka amin'ny fiainana izay nomeny Jesosy ao anatin'ny teny mity hafa-mafy ao an'i Jesosy. Izay ny latsinainy sy ny talata manomboka amin'ny 7 ireo sekoly ireo fa ny talata hariva kosa dia misy ny réveillon izay iarahantsika mamarana ny taona. Raha faly ianao aloha dia mity hafa-mafy ao an'i Jesosy. Ny sarany fandraisana anjara ataoko hoe tsy vidina be ilay izy satria raha ny vidiny dia 5,000 ariary monja. Mihinana glasy ianao ohatrina zao ny glasy ohatrina 5,700 manampy frébus anankiray zany ianao dia afaka manatrika réveillon. Izany hoe tsy vidy mpidirana io fa fandraisana anjara amin'ny fanofana ny sala satria tsika manofa sala anaovana an'le réveillon. Dia tsy disponible dia izay mahatonga antsika manisy an'le vidim-pidirana 5,000 ariary. Dia tahaka izao manaraka izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny tapakila dia raisina ery amin'ny fidirana. Eny zany ianao any amin'ny pasteur Nana na pasteur Diary na tatifara isaky ny fotoana androany zoma zao dia efa misy ao sabotsy misy koa ao rapitso amin'ny latsinainy any amin'ny sekoly talata maraina mbola misy ny ataontsika hoe fandraisana anjara sy fanomezana antakalon'ilay fandraisana anjara. Lasa manahirana mantsy miteny hoe vidiana ilay izy fa .com fa ataontsika an'izay ilay izy. Dia toerana espace Mira Ambatomaro. Espace Mira Ambatomaro eo amin'ilay sampanana indray makany amin'ny BOA Ambatomaro iny BOA Mahazo dia indray makany Ambatomaro dia somary mandrosika ilay ao ankavananao ianao dia juste ataoko hoe 100 mètres angambany dia misy vavahady lehibe izay ao 5,000 ariary ny sara-pidirana tonga dia afaka jifaina ny tapakila. Isy sakafo maivana omenanao ao na izany aza samy mitondra tsakitsaky dia samy mitondra fitaovam-pihinanana sy ny ranom-boankazo. Misy sakafo maivana hifampizarana averiko
misy sakafo maivana ifampizarana zay fa samy mitondra tsakitsaky samy mitondra rano fisotro samy mitondra jus sy fitaovam-pihinanana zay mazava zay amin'ny 31 io amin'ny 31 ny premier tsisy fotoantsika larobia tsisy fotoana ny premier fa antsika miara-mamarana ny taona dia ao anaty réveillon dia hiditra amin'ny vatanao pasteur Rodolphe hiditra avy any an-dafy any izy tsy hoe latsaketo izy fa misy misy écran géant dia iresaka eo izy dia hitsotranao antsika eo izy ohatra ny lefanao isa taona ireny dia mino ako fa hotahin'Andriamanitra be tsika ao anatin'izany fotoana izany ny fotoana voalohany ho antsika amin'ny taona 2025 dia amin'ny herin'ny androany amin'ny zoma fahatelon'ny volana janoary eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 manomboka amin'ny 4 dia eto izany ny fotoana voalohany ataovy azo antoka fanamarana tsara ianao dia manomboka tsara koa miaraka amin'i Jesosy dia ny communion voalohany amintsika koa dia amin'ny sabotsy amin'ny herin'ny rapitso 4 janvier io 2025 amin'ny 7 maraina eto amin'ny trampokon'olona Analakely vaovao manaraka mbola eno eny tsy maintsy mihaino koa moa fa hozy izy pasteur zao zay hoe aty amiko zao micro manomboka ny 15 ny volana janoary ka hatramin'ny 4 ny volana febroary taona 520 dia isy ny vavaka sy Vatikanina izay rahantsika miaraka manao 20 androm-bavaka sy fivadikanina io alleluia alleluia tena ému be amin'ilay alleluia nareo tena hoe hiarakitsika zany hoe hanomana indray tsy hoe eo vao hanomana ny taona fa mino ahako fa raha mamarana tsara ianao dia manomboka tsara ao anatiny ianao tena azo alura tsara dia iny voatazonao mandritra ny taona alleluia 21 jours de jeûne et prière dia andao hiaraka eo zany tsika mifady FB mifady rehetrarehetra le misy tia mijery télé dia tsy mijery télé mandritra ny 20 andro le filanofo sy ny filanomaso le nresahana teo dia fadina daholo dia avadika ho ina moa zany avadika ho fiombonana amin'i Jesosy soloina le izy fa tsy hoe tsy mijery télé ianao dia eo fotsiny ianao mitaingy tamboho eo 20 andro fa soloina fiombonana amin'i Jesosy le izy zay dia izay vaovao antsika farany ao arinan'io fivadikan'io dia isy batisa ho an'ireo izay mbola tsy niditra tamin'ny dinga amin'ny batisa amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy maivana tsara madio tsara dia miditra ho amin'ny dinga amin'ny batisa amin'izay alleluia izay vaovao antsika mino ahako fa be da be izay vaovao izay ary nihaino tsara ianao ny pagentsika dia mandeha HVKL mission events efa tapitra moa zany ilay invitation any tarika vero 900 ny pagentsika FB dia mandefa ny direct rehetrarehetra HVKL mission events le izy dia ny YouTube HVKL-mission akoatran'izay manana radio tsika FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Majunga dia mitovy ny marodrefy ahafahantsika tsirairay avy manaraka an'izany onjam-peo zany FM 90.8 aza dinoana mitondra mbavaka ny asan'Andriamanitra aza dinoana mahatsiaro ambavaka ny asa fanompoana aza dinoana mitondra mbavaka ny eo akaikinao alleluia mila mifampivavaka tsika mila mifanohantsika mila mifanosika eto amin'ny asa fanompoana hoe pisy fa mila mifampitondra mambavaka eto izy mitsika fa ny ambadika any izy mitomany mafy ny hatrehany fa mila mifanohantsika dia mila mifampitondra mambavaka tsika zay no ela zay no foy fa asaiko ianao hitsangana dia hivavaka aninjitra ny tananao eto amin'reto box reto dia hivavaka tsika ho an'ny fanatitra iray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay manome voninahitra anao zay misaotra Jesosy fa ianao no nanome anay ny fahafahana tombonandro nanome hery ihany koa ahafahanay nahavory arena nomenay anao reto Jesosy tamin'ny fo manontolo taio ho ankasitrahana fanatitra ankasitrahana eo anatrehanao ho tonga fanahin'olona marobe Jesosy voatahiry eto Madagasikara eny hatrany aparan'ny tany raisoray fanatitra ankasitrahana eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Andao ity akamafon'i Jesosy azy. Alleloia. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fatateran'ny fandresenao. Avy amin'ny fandresen'i Jesosy ho tsaronao sy iainanao. Avy ireny hoe satria nandresy Jesosy dia mandresy aho. Avy ireny fandrony satria nandresy Jesosy dia mandresy aho. Avy ireny fanonteny farany satria nandresy Jesosy dia mandresy aho. Lay sotsotran'izay tenonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fandresen'i Jesosy vita dia ho azo tsapahitanana ho tonga fiainana sy vavolombelona eo aminao sy ny ankonanao. Mandehana ralay manoatra ny mpandresy. Aza manahy, aza matahotra, fefa vita ny adinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo reo fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen. Diaka mafy be antsika ho an'i Jesosy dia mirava amin'izay antsika tany Tompo daholo.